Aleloia. Ny fifehibendray no ianona amintsika amin'izao fotoana noho izao dia fotoana izay afaka fandehatra indray anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny akimedia ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny gropy izay maharesy dia manona fiadana tompo amintsika tsirairay avy dia matoky sy mino fa salama tsara dony indray tsika ary faly mahita anareo velonay na soma tsara dony indray tsika rehetrarehetra avy amin'Andriamanitra ny fofinaina mahavelona ka dia isaolantsika azy tafahoneto indray tsika ka dia amin'ny fifaliana no iarabananareo dia tonga soa indray amin'izao fandarana vavaka fiambenana izay rahantsika ao anatin'ny adiny iray sasany dia matoky fa adiny iray sasany ampitrakanao adiny iray sasany ampahery anao indray amin'ity androany ity ka dia maharitatra amin'ny farany raha androany vao tonga eto dia tetenao hoe tonga soa ianao ary natao anao mihitsy izao fandarana izao amin'izao andro mahory izao dia mila mifampahery tsika ary atsoka hifampaherezana izao fandarana izao ary mety ity ny fandarana inonao farany alohan'ny andehananao atory eto amin'ny Facebook eto dia faly hoe tafaraka aminao eto amin'ity androany ity ka tsy kisendasenda ny atogavanao eto fa tena misy raha ilanin'ny tompo anao ka dia hotahin'Andriamanitra ny isika tsirairay avy maritatra amin'ny farany miarabanareo izay efa paketo foana ihany koa efa eto foana fa gagana tsy ahitan'izany maro izao vony fanja tahiny tompo izy niditra volonté teto tahiny tompo manokana Maolo Faly Domona Kotsmanina Tojo Mikael Erika Raka Eliana Rodine Marie Erika Raka Sina Teoda Yama Tsiry Amboaramiel Contre Camarade Jesosy Henriette Rassou Olga Dorline Fleur Thierry Ralbenjo Olga Raja Mandimby Nambintso Emile Lovely tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra Felana Rakoto Arnaky Iena Mampionina Iaja Skapatitsy Rantanilina Marie Charline Halleluia faly foana mahita azy eto dia tsy faly mahita anareo fa halleluia ho tahiny tompo ane isika tsirairay avy i Koda Leonie Antonina Suzelle dia maritatra amin'ny farany ny mahatonga anao hoe faly rehefa mahita ny olona avy any Madagasikara dia satria sarotra ny connexion dia tiako hoe faly be rehefa tafiditra izy mba maheno faly raha eritovo tahiny Jesosy androany moa ny ekipa iaraka amiko ny vavaka fanomboana dia anabavy Razana Monique avy any Koweït ny toro ny ten'Andriamanitra ranabavitsika Antonina Suzelle avy any Suisse ary ny vavaka ho an'ny firenena dia ny ranabavitsika Sandola amin'ity androany ity koa dia tahin'Andriamanitra tahiny tompo isika tsirairay avy mino zatra aloha dia andao aloha hoe etsika vavaka izao fandarantsika izao andao ampandrotsika ny ranabavitsika Razana Monique izy ny vavaka ho an'ny fanomboana amin'ity androany ity tahiny tompo ranabavy Monique anao ny fitenenana Pasteur tahiny tompo isika rehetrarehetra hiary vavaka atsika Andriamanitra misaotra anao zahay noho ny fitantananao sy fiarovanao anay nandritra ny tontolo natsagny ka hatramin'izao hariva zao betsaka Jesosy ny fahotana izay vitanay nandritra ny tontolo natsagna iny ny fonakotana atrehanao eny betsaka tokoa na fomba fiteny zany na fomba fihetsika zany na fomba fijery zany na fomba fikamindra zany Andriamanitra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ny fonakotana atrehanao mamindrafo amiko ianao Andriamanitra mamilany helika tsirairay avy reto ianao mpanota tsy mendrika zahay ndreto moa zahay Andriamanitra misaotra anao satria mbola nomenao Andriamanitra tombony lehibe afaka mantatra ny sitraponao indray amin'izao ora zao ary ndreto zahay hanapetraka zao fandaharana zao feno eo ampirantagnanao tahi manokana Jesosy ny mpanomponao zay tonga ny teninao eto androany tahi manokana koa zay pasteur zay melabelitra ny torteny ary tahi koa zay tonga ny vavaka ho firenena Andriamanitra tahi koa reo mpiheno mba tsy hiany fony fa mba hioriny tsara eto ny fony ary mba tsy handalo fona fa mba hitoetra ao anatinay zay teninao zay hafafa eto androany Jesosy zany vavaka zana sandratra feno ampirantagnanao Andriamanitra voninahitra anao ihany ary devoly sy ny satana tsy honankera tsy honampahefana misaotra anao Jesosy amen halleluia isaorantsika an'Andriamanitra izany vavaka izay nataony ny anavintsika Razana Monique avy any Koweït izany dia ho tahin'Andriamanitra ny ianao sy ny ankohonao misaotra betsaka amin'ny fandraisana anjara na dia ao anatin'ny asa mandraraha ny lavitra any dia mbola eto foana ianao mahavita ny anjara didinao
dia tahian'andriamanitra na vavy a razana monika alleloia rahala tahiry mareo tahian' jesosy a elina mika itody rahony soa erika ramondy lalao rina barasta sandola tahiny tompo daholo a ianareo a izay a voaniditra dia tahiny tompo ndahoarytsika sendra betsy a zay ndray vao hitako a tonga sondray a dia ndahoarytsika eno hira Angelin Jean zay ndray vao tonga eto fa ela be izy ny hitako teto dia tsy hitako tsony fa faly zay mahita anao a dia fandresena ho anao ane a ny hidiranao eto androany halleloia andahoarytsika eno hira anao antihitytsika vavaka ila mbola tsy henonao teto mihitsy izy ty fa henonao androany a dia ndahoary aoriana antiry ty a dia tonga isika dia ao anatin'ny tiry ty anao maka baiboly maka toerana tsara fa ny anabavitsika Suzel avy any Suisse no hitondratsika ten'Andriamanitra amin'ity androany ity. Tany tompo lantonyrina ndahoary a meno finaritra isika rehetrarehetra. Amen. Hitan'Andriamanitra ny saintom-ponao reo a hitany hatramin'ny afina indrindra. Amen Jesosy. Amen Jesosy. See
Alleloia. Hitandriamanitra ny etahitanao a. Tsisy miafinano ny fanirianao a. Alleloia. Miandry fotsiny ianao. Fantanio. Misy amintsika tena hoe mieritreritra mihitsy hoe tsy fantatr'Andriamanitra mihitsy ka zao zavatra mahazo azao a. Tsy hitan'Andriamanitra mihitsy zao zavatra lalovako zao tena hitan'io ka. Hitan'io. Hivavaka ho amin'izany tsika. Ary eto koa dia milaza amintsika maritsika ny resaka hoe amin'ny larobia hanao an'ilay vavaka spesialina mihitsy ho an'ny fianakaviantsika akaiky. Dia zao ny andamilantsika azy efa tena nivory izay mivady. Izay nge mba mivory e. Tany tompoloha Eliane Paeliane dia mama Valtina ka mba narahany tamalala mbola tsy narabaiko teo raha soenana Natalia dia Tsikirakoto mbola tsy narabaiko teo nareo a itody raha mosoa efa narabaiko tonga soa daholo izay Berilandia Beritensia eny ary momba ny amin'ny larobia Lucienne Saïda Mal tonga soa ianao a mialatsiny fa lavilavitra ilay anarana ny vakiana dia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra amin'ny larobia dia rehefa tena nandinika izay mivady dia alao a tsy ataontsika amin'ny 4 tsy ataontsika amin'ny 5 tsy ataontsika amin'ny 9 satria betsaka aminareo tena mbola tsy disponible mihitsy amin'izany mbola tsy eo mihitsy nareo amin'izany fa nanaovantsika azy dia izao ohatran'izao ihany ny ataontsika izany hoe manomboka ihany a mivavaka fiambenana takariva mahafinaritra zany a izay mivady nanao takariva mahafinaritra amin'ity mba ela be mihitsy zay tsy nitarika fotoana dia mba zany ireny hitarika fotoana amin'ny takariva mahafinaritra mampionona ny toriteny dia ny hariva manomboka amin'ny 5 ora iezaka tsika nomboka ara-potoana amin'ny 5 ora dia mandeha noho ny ohatr'izao mandeha ny vavaka fiambenana fa rehefa eo amin'ny toeran'ilay vavaka ataoko rehefa tapotra ny fandarana alohan'ny ampitaperana fandarana eo isika no miditra amin'ny fitondranam-bavaka ny fianakaviana ny ankohonantsika amin'izao voina isan-karazany amin'izao ady lalovana amin'ny arety mandringana sy ny sisa izao eo zany tsika nanao an'ilay vavaka spesiala ka amin'izay eo daholo nareo alleloia efa tena dinihany amin'ny vady lalina izy io a alao ataontsika an'izay dia mba eo daholo nareo satria zava-dehibe io ary tongava tena amin'ny tena nareo mihitsy hoe tena eto ny entany ny fianakaviana manaova nareo ohatra andrianabavy Maolo Faly ohatra andrianabavy Roly ohatra andrianabavy Tody ohatra andrianabavy Zavy nareo nefa manana havana eto manaova ohatra andrianabavy Yama misy fotoana tena taritiny mihitsy zany ny ampanaovam-baolina tena atsony anao sabata ny tiako tenenina hoe entany ny fianakaviana hivavaka manokana antsika ho an'io ho an'ny fianakaviantsika akaiky alleloia fa zava-dehibe io zava-dehibe satria mandalo ady sarotra ny firenentsika amin'izao fotoana izao tapatapaka angamba amin'ny fahinonareo azany sa maheno tsara ihany nareo milohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny ny anabavintsika Angelina Suzelle avy any Suisse ka dia izay no ataontsika izay ny programa spesiala be zany ny vavaka fiambenantsika amin'ny larobia ho avy izao spesiala be satria tena hisy fitondranam-bavaka amin'io ao aorianan'ny fandarantsika zao mataotra nefa tsy dia ho lava be ny fandarantsika amin'io zany hitondran'ny fotoana eo amin'ny adiny 2 tsika ny eto amin'io amin'ny sivysika manomboka ezantsika tapotra amin'ny 1 ora na ny vavaka fiambenana na ny fitondranam-bavaka fa tena zava-dehibe io ary hoentintsika eo daholo ny havantsika akaiky amin'io na moa ny havantsika akaiky efa mivavaka foana tsika ho an'ny firenena sy ny havantsika lavitra isan'andro isan'andro amin'io tena entanina mihitsy tsika rehetrarehetra mba samy tena hitolona-bavaka amin'io ho an'ny havantsika rehetra isotsiny ianao solon-tena eo dia tondra ny fianakavianao ianao mamavalitina solon-tena eo ny Angela io solon-tena eo dia hitondra ny fianakaviana ary tena hivavaka isika tena hivavaka fa manana finoana rehefa tsisy fianakavianareo akaiky izany indosan'ny fahafatesana amin'io manana finoana tsisy fianakavianareo akaiky indosan'ny fahafatesana lavin'io aretiny io amin'ny anarana Jesosy fa hitondra vavaka an'izany isika rehetrarehetra mitahin'Andriamanitra samy maia isika tsara andao ary hitra amin'ny tenin'Andriamanitra vetrantsika rahantsika amin'ny anabavintsika Suzelle dia tahiny tompa Suzelle anao ny fitenenana dia verina tao avy eo mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra alleloia tahiny tompo pastera dia tahiny tompo tsika rehetra
rehetra. Ny ten'Andriamanitra izay fampaherezantsika eto indray ry havana dia ny ten'Andriamanitra ho hitantsika ao amin'ny Salamo. Salamo 7:100 andininy 170. Salamo 7:100 andininy 170. Amin'ny anaran'i Jesosy. Soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Averiko indray mandeha. Soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Amen. Ity ten'Andriamanitra ity ry havana dia ten'Andriamanitra manambara fa ny ara-panahintsika no tena zava-dehibe amin'Andriamanitra no miara-nofontsika. Satria ny fanahintsika no andova ny fiainana mandrakizay fa ity nofontsika ity. Ity nofontsika ity dia fantatsika tsara fa iraraka. Ity nofontsika ity dia hijanona eto amin'izao tontolo izao. Fa rehefa maty isika ry havana dia ny fanahintsika no makany an-danitra. Na sanatria very any amin'ny afo be arakaraka n'izay zavatra nataontsika teto ambonin'ny tany any no mamaritra ny fiainan'ny fanahintsika no avy ny fanahintsika rahatrizay. I Davida no teny amin'ity teny ity satria Davida ry havana talohany nahatonga azy ho mpanjaka dia nandalo ady mafy tokoa izy satria nandalo fanenjehana izy. Nenjehan'i Saoly i Davida. Rehefa nenjehan'i Saoly i Davida dia nilefa izy satria Saoly dia nilefan'i Saoly izy satria Saoly zany dia nikatsaka ny hamono azy. Azoko sary an-tsaina mihitsy ry havana izany fahoriana nanjohan'i Davida izany tamin'izany fotoana izany. Tsy sahy niseho masoandro izy fa tany anaty lavabato tany no niery mba tsy ho hitany miaramilan'i Saoly. Satria tamin'izany fotoana izany moa izany dia i Saoly no mbola mpanjaka i Saoly dia Saoly no tompon'ny fahefana tamin'io fotoana io. Dia voatery Davida izany nanao ny fomba rehetra mba hitsoahan'i Saoly, nanao ny fomba rehetra mba tsy hahitany Saoly azy. Dia lasa izy ry havana niafina tany anaty zohy, izany hoe tany anaty lavabato izany, tany izy no niafina. Azoko sary an-tsaina mihitsy ry havana angambany fa tena nisy video recherche mihitsy nataon'i Saoly an'i Davida tamin'izany dia izay mahazo azy na izay mahita azy dia nomena raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia omena récompense na omena vola be, tambazana vola izay rehetra mahita na mahasambotra azy. Eritrereto ange izany hoe ianao mahazo video recherche izany raha ianao no amin'ny plasin'izany olona izany, raha ianao no amin'ny plasin'i Davida, tsisy zavatra azonao atao mihitsy ry havana, n'aiza n'aiza tany alehanao tianao atao, tsy manana liberté izany ianao, tsy afaka mandeha amin'izay tianao alehanao fa mitady ianao daholo ny gendarme, ny polisy rehetrarehetra raha ohatra ka hoe handray taxi borosy ianao dia tsy maintsy voasambotra ianao satria efa mahafantatra sy miandry ianao daholo ny mpitandro ny filaminana rehetra. Raha ohatra ianao tsisy zavatra azonao atao mihitsy fa dia niery angamba nilefa any ambanivohitra any, izay angamba ny azo atao na any ary mety mbola ho voasambotra ianao. Izany ry havana no niainan'i Davida tamin'izany fotoana izany. Nefa ry havana tsy nataon'i Davida nankivy azy izany olana izany satria noho izany olana izany nahatonga azy niantso sy nitady an'Andriamanitra. Noho izany olana izany nahatonga azy nanakaiky kokoa an'Andriamanitra. Ary rehefa nanakaiky kokoa an'Andriamanitra izy ry havana dia nangetaheta izy tia fantatra an'Andriamanitra bebe kokoa. Dia rehefa tia fantatra an'Andriamanitra bebe kokoa izy dia teo izy nanahetaheta izy nahafantatra ny didin'Andriamanitra, hitandrina izany didin'Andriamanitra izany mba ahafahan'Andriamanitra miaro azy, mba hananany garantie ry havana hoe tena hiaro azy Andriamanitra. Izay no nahatonga azy nikatsaka tokoa, nanao ny fomba rehetra hifanakaiky kokoa amin'Andriamanitra.
Teto zany Davida ry havana dia tsy sambotra ianao. Ohatra ianao zay mahazo azy na zay mahita azy dia nomena raha amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia omena récompense na omena vola be, tambazana vola zay rehetra mahita na mahasambotra azy. Eritrereto ange zany hoe ianao mahazo avidy recherche zany raha ianao no amin'ny plasin'izany olona zany, raha ianao no amin'ny plasin'ny Davida, tsy zavatra azonao atao mihitsy ry havana, n'aiza n'aiza tany alehanao tianao atao, manana liberté zany ianao, tsy afaka mandeha amin'izay tianao alehanao, fa mitady anao daholo ny gendarme, ny polisy rehetrarehetra raha ohatra hoe handray taxi brosy ianao dia tsy maintsy voasambotra ianao satria efa mahafantatra sy mandray anao daholo mpandro ny filaminana rehetra. Raha ohatra ianao tsisy zavatra azonao atao mihitsy fa dia ny mihery angamba le any ambanivohitra any, izay angamba ny azo atao, na any ary mety mbola ho voasambotra ianao. Zany ry havana no niainan'i Davida tamin'izany fotoana izany. Nefa ry havana tsy nataon'i Davida nankivy azy izany olana izany, satria noho izany olana izany nahatonga azy niantso sy nitady an'Andriamanitra, noho izany olana izany nahatonga azy nanakaiky kokoa an'Andriamanitra, ary rehefa nanakaiky kokoa an'Andriamanitra izy ry havana dia nangetaheta izy tia fantatra an'Andriamanitra bebe kokoa, dia rehefa tia fantatra an'Andriamanitra bebe kokoa izy dia teo izy nanana hetaheta izy nahafantatra ny didin'Andriamanitra, hitandrina izany didin'Andriamanitra izany mba ahafahan'Andriamanitra miaro azy, mba hananany garantie ry havana hoe tena hiaro azy Andriamanitra. Izay no nahatonga azy nikatsaka tokoa, nanao ny fomba rehetra hifanakaiky kokoa amin'Andriamanitra. Teto zany Davida ry havana dia tsy nifantoka tamin'ilay olana Davida, fa nifantoka tamin'ny vahaolana mba ahafahan'Andriamanitra miaro azy, dia ny vahaolana hitan'i Davida dia ny fankatoavana an'Andriamanitra. Izany hoe ny fanakekezana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fankatoavana tsakany sy andavan'ny didin'Andriamanitra. I Davida na ry hava dia sady narani-tsaina izy ny fetsy satria fantany fa raha mankatoy ny didin'Andriamanitra izy dia Andriamanitra dia tsy maintsy hitahy azy, tsy maintsy hiaro azy amin'ny fanenjehana izay nahazo azy, amin'ny fanenjehana izay niatra taminy. Ary tena nahomby tokoa ny tetikadin'i Davida satria tena nakasika an'Andriamanitra ny toe-pony. Ary nahitany tombony, nanjary lasa nahitany Davida tombony ilay fanenjehana, ilay fahoriana nianjady taminy nanjary nahitany tombony tao amin'Andriamanitra izany. Izany koa ry havana, andao mba ianarantsika izany toe-pony Davida izany, raha misy olana mianjady amintsika koa dia andao mba ataontsika ny hevitra mba hahatonga an'Andriamanitra hiaro antsika, mba hahatonga an'Andriamanitra hiaro antsika izany olana izany, mba hahatonga an'Andriamanitra hitodika amintsika izany olana izany, mba hahafahantsika manakaiky an'Andriamanitra bebe kokoa izany olana izany. Izany koa ry havana no tiako ampaherezana anao androany, fa indraindray isika rehefa misy zavatra angatana amin'Andriamanitra ka tsy mety tonga na tsy azo ilay zavatra angatantsika amin'Andriamanitra dia matetika antsika dia manome tsiny an'Andriamanitra. Ka manomboka izao ry havana dia manome tsiny an'Andriamanitra izany intsony ianao raha ianao no antefana izany toe-javatra izany, satria na tsy mahasoa anao iny zavatra iny dia tsy ho tanteran'Andriamanitra amin'ny fiainanao mba tsy hitondra fahasimbana eo amin'ny fiainanao, na tian'Andriamanitra hanakaiky azy bebe kokoa ianao mba tena ho akaiky ny fony tanteraka tokoa tahaka ny Davida ry havana. Tian'Andriamanitra mba hakatosy iain'ny feony koa ianao, tiany ho lasa olom-baovao ao aminy ianao, dia izay
vao omeny anao io zavatra angatanao aminy io. Matetika mantsy isika dia mahay kely ny angata-bavaka, ny angataka zavatra amin'Andriamanitra sy miandrandra valim-bavaka. Nefa tsy vonona akory ny ala amin'ny ratsy fanao, ny ala amin'ny fahotana sy ny fahalotona rehetra, ny fahazaran-dratsy n'izao tontolo izao rehetra. Tsy te hankatony-din'Andriamanitra isika nefa miandry valim-bavaka avy amin'Andriamanitra. Ka izany koa indraindray no mahatonga ny zavatra izay angatantsika tsy mivaly. Ka manentana anao ary havana amin'izao ora sy fotoana izao. Ndao isika mba hianatra hankatony didin'Andriamanitra, mba hahazoantsika ny fitahiana sy ny valim-bavaka izay andrasantsika amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia milaza amintsika fa mifankazara aminy isika dia hiadana. Koa dia mahereza ianao raha mbola tsy tonga ny valim-bavaka ao fa mbola misy zavatra takian'Andriamanitra aminao ao, na mety misy toetra tokony ialanao mba hahafahanao manantona azy bebe kokoa. Any amin'ny ohabolana toko 20:17 any ry havana amin'ny anaran'i Jesosy dia milaza hoe ny fampangirifiriana dia mahafaka ny faharatsiana ary ny kapoka mahadio ny efitrefitra ao an-kibo. Amen. Matetika isika ry havana dia ao anaty fahoriana no hiantson'Andriamanitra antsika. Ao anatin'ny fahoriana no hiantson'Andriamanitra ahy. Ao anatin'ny fahoriana no hiantson'Andriamanitra anao. Izaho ry havana dia tahaka izany koa ary ijoroako vavolombelona eto izany ankehitriny. Fa tena tao anatin'ny olana sy ny tebotebotaina no nahatonga teto amin'izao fandaharana izao. Rehefa tao anatin'ny havana fahoriana tady fampaherezana avy amin'Andriamanitra. Mitady toerana izay ahitako an'Andriamanitra mba ahafahako mahazo fampaherezana. Izany ry havana no nahatonga ahy tonga teto amin'ny izao fandaharana andramboka izao. Izay tena isaorako an'Andriamanitra lehibe izany ankehitriny satria raha tsy nisy an'izay olana izay lalovako izay ary havana, raha tsy nisy an'izay tebotebotaina izay lalovako izay ary havana, dia tsy nahita, tsy tonga teto aminareo, tsy eto aminareo tsy manatrika anareo eto amin'izao fotoana izao, tsy navelan'Andriamanitra nitranga tamiko reny olana eny mba ahafahako nikasika azy bebe kokoa, mba ahafahako nanana hetaheta azy bebe kokoa ary indrindra mba ahafahako nifanena taminy. Izaho ry havana talohan'ny nahatongavako teto dia mpakany am-piangonana ihany tahaka ny olona rehetra fa tsy mba tao an-tsaiko izany hoe hankatoy ny didin'Andriamanitra izany. Fa dia mivavaka ny alahady, mandeha any am-piangonana ny alahady dia mitohy manao ny atao ihany rehefa andavanandro. Izany ry havana no fiainako talohany nahatongavako teto. Dia rehefa tonga teto vao nafantatra izany hoe fanajana ny didin'Andriamanitra izany. Vao nafantatra izany hoe mitandrina ny fahamarinana izany. Vao nafantatra izany hoe mitandrina ny fahamasinana izany. Teto ry havana ny anarako sy nahafantarako an'izany iny olana izay nosedraiko iny kion-dalana misy tonan'Andriamanitra ahy hiala tao anatin'ny fahotana satria tia ahy ry havan'Andriamanitra. Mahatsapa fa olona tena voafidin'Andriamanitra aho ary resy lahatra ny amin'izany aho. Satria tsy ny olona rehetra ry havana, tsy ny olona rehetra no afaka hiala amin'izany fahazaran-dratsy sy ny fahotana izany. Tsy vitan'ny herinao izany, tsy vitan'ny herin-tsainao izany, fa ny herin'Andriamanitra mihitsy no manafaka anao amin'izany fahazaran-dratsy sy ny fahotana izay mangeja anao izany.
Koa izany no entiko ampaherezana anao koa ry havana amin'izao fotoana izao. Raha mandalo olana saribahany ianao amin'izao fotoana izao, na aretina, na tsy fananana asa, na trosa, n'inon'inona zava-mitranga eo amin'ny fiainanao, mahereza ianao dia mitodia amin'Andriamanitra. Sao dia mba antson'Andriamanitra amin'ny fiainanao ry havana, mba hitodianao aminy, mba hiovanao fo, mba hialanao amin'ny fiainanao ratsy taloha ka hahatonga anao olom-baovao ao amin'ny Kristy. Tsika anao tahaka ny Davida ry havana, tsy menomenona tsika raha tojo olana, fa andao ametraka fanontaniana hoe inona tokoa moa no mahatonga izao olana izao, fa sao dia avy amin'ny olanao io nifidianan'Andriamanitra anao ho lasa mpanompo ry havana, hanao ny asany, ka dia samy mandiny teny sika ry havana. Dia mino aho fa voaraintsika indray ny hafatra izay nampitaina teto androany, ka dia mahereza ianao, mahereza isika. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Amen. Halleluja. Amen. Ho anay aty aloha miheno an'ilay izy dia mamy le toriteny. Misaotra betsaka na Baba Suzel, tena mamy be miheno le toriteny voaositra. Halleluja. Nandalo fanosorana dia niakatra mihitsy ilay avo ara-panahy ilay toriteny dia misaotra betsaka te mitombositra dia tongava amin'ny ambony indrindra dia ho ampiasain'Andriamanitra foana anie ianao ary dia ho tain'Andriamanitra manokana ianao sy ny ankonanao ny amin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto. Ary dia misaotra fa na dia rem-pianakaviana ianao manana ny mahasahirana nefa ianao dia tahian'Andriamanitra meny fotoana ary ihany koa nanokana fotoana ho azy anaovanao ny asan'Andriamanitra. Ka dia mankasitraka fa tena tsara ny toriteny ary za koa mankasitraka anareo. Mino fa hitanana Baba Suzel daholo rehefa ankasitrahana ataon'ny olona ireo. Tena mankasitraka izay ary za koa mankasitraka anareo izay mankasitraka azy satria ny fankasitrahanareo dia mahatonga azy androso be foana ao aoriana kely ao indray. Ka dia mankasitraka ho tahian'Andriamanitra. Halleluja. Soa anam-pahoriana, soa ihany anam-pahoriana hoy ny tenin'Andriamanitra mba hianarako ny didinao. Ny Salamo 121 moa ry havana malala dia anisan'ny salamo tena lava, anisan'ny salamo tena lava indrindra ao amin'ny Baiboly. Ny Salamo 121 mifanohatra amin'ny Salamo 121 izay anisan'ny toko kely andiny indrindra ao amin'ny Baiboly. Ny toko vitsy andiny indrindra ao amin'ny Baiboly, tsara fantatrao zany ny toko ao amin'ny Baiboly vitsy andininy indrindra dia ny Salamo 121 ao ambadimbadika kely ao andininy roa ihany misy zay raha andininy roa fotsiny. Ny Salamo 121 izay mifanohatra amin'ny Salamo 121 izay lava, tena lava satria dia hatrany amin'ny fahaenina amin'ny fitopolo amby zato Salamo 121 foana. Ary ny Salamo 121 dia miompana be dia be amin'ny fankalazana ny lalàn'Andriamanitra. Fankalazana ny lalàn'Andriamanitra. Halleluja. Fakamamiana ny lalàn'Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo 121 ianao mahita an'izany hoe any amin'ny andiny faha 120 ohatra tsy ndre hitako eto, atao-poko ny iraiketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Halleluja. Hitanao, tiako ny lalànao, misy an'izany ao. Asandratro ny tanako ho amin'ny didinao satria tiako ireny, fisaintsaiko ny didinao. Any amin'ny Salamo 121 andininy fahaenina amin'ny dimampolo, raha vakianao manontolo mahafinaritra be fa vakio manontolo. Dia misy hoe izao ny tandrina ny didinao tsisy mihitsy zany ao mitady verset entina hitadiavana irika tsy hitandremana didin'Andriamanitra. Tsy misy mihitsy ao. Fa zavatra ohatr'izany daholo. Any amin'ny andiny faha-enimpolo mandeha faingana ka tsy mitaretrehitra amin'ny fitandremana ny didinao. Hitanao tena fankamamiana ny didin'Andriamanitra. Fa maninona ary no akamamiana ny didin'Andriamanitra? I Davida nanohitra ny Salamo 121 ary nentiny nananarana sy nampianarana any Solomona zanany ny Salamo 121. Fa maninona ary no misy mahakamamy didin'Andriamanitra? Maninona misy tena ankenao zany hoe didin'Andriamanitra zany be dia be olona tsy tia an'izany, tsy tia maheno an'izany. Didin'Andriamanitra, zay indray nareo hoe didin'Andriamanitra.
ozy ny olona rehefa maheno antsika mitandrina didin'Andriamanitra ambany lalàna ianareo dia Davida koa zany ambany lalàna ary sambatra Davida ambany lalàna fa mankafy ny lalàna ary za koa tsy ambony lalàna. Za ry havana lalàna ny fanjakana frantsay zao tena eo ambaniny mihitsy a, eo ambany lalàna ny fanjakana frantsay mihitsy ahako. Tsy mahazo mivoaka mihoatra ny 10 kilometra dia efa ambany lalàna han, tsy mahazo manao an'izao dia efa eo ambany lalàna ahako, tsy maintsy manao masika eo ambany lalàna ahako. Eo ambany tsika rehetra eo ambany lalàna taony e. Ary raha eo ambany lalàna ny fanjakana frantsay dia aleoko eo ambany lalàna ny Andriamanitro ihany koa indrindrindrindra voalohany zany. Fa izao diso be mihitsy fitenin'ny olona izay efa ambany fahasoavana fa nareo ambany lalàna fa tsy misy olona ao anaty fahasoavana izany raha olona tsy ao ambany lalàna. Ho azavaiko anao, i Davida nge ry havana olona teo ambany fahasoavana. Afaka hiteny ve tsika fa olom-bohozina i Davida? Afaka hiteny ve tsika fa olona tsy niadana Davida? Afaka miteny tsika fa olona tsy niaina tanaty fahasoavana sy fifaliana sy fitahian'Andriamanitra i Davida? Mety tsy fantatrao Davida raha tsy fantatrao ohatra zany hoe tsy zany ny marina. Davida mpanjaka nalaza indrindra tamin'ny mpanjaka rehetra no mampianatra ny olona eto. Mankalaza ny didin'Andriamanitra, akamamy ity ny didin'Andriamanitra. Efa misy miteny ianao ambany lalàna, eny tompoko hoe teny eo ambany lalàna mihitsy aho. Dia hiteny izy hoe za eo ambany fahasoavana dia asevy mieritreritra tsara ihany no izy hoe tena marina ve izay. Tsy misy olona miaina eo ambony lalàna zany. Tsy misy. Ny olona atao hoe miaina eo ambony lalàna dia misy zavatra teneniny eto dia izy eo amboniny iny. Dia tsy mampaniana azy na eo amboniny iny azy. Ny didin'Andriamanitra dia mitondra fahasoavana. Ny didin'Andriamanitra ry havana malala dia mitondra antsika ao ambany fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia azonao amin'ny alalan'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Alleloia. Alleloia. Samy ray mpianakaviana daholo tsika. Raha misy zanakao tsy milaitra teninenina, misy namako taloha tany amin'ny izay mbola ankizy, mbola vao ankizy izay dia izay namako izay voaraoka tsy ho zanaky ny dadany intsony. Manana zanaka roa lahy izy indray zokiny dia indray zandriny dia io zandriny io namanay fa maditra zany ravana malala. Mbola kely izay fa maditra zany. Hatramin'izao tsy mety miala ao anatin'ny saiko ny tarehan'izay namako maditra. Dia miady foana izy sy ny dadany. Misy fotoana izy tsy avela ny dada miditra ao an-trano. Nefa tantany tsy hoe raha tsy fanahy fa izy mihitsy tena maditra. Nefa rano izy ianao tena nandehanan'ny dadany any amin'ny fitsarana dia novonoiny tsy zanany intsony dia namoahana didy fa tsy mahazo mihodihody eo amin'ny trano intsony, tsy mahazo mihodihody ny tranony dadany, tsy mahazo mihodihody amin'ny misy ny dadany. Dia za dia teny aminao androany, olombelona zany ny teny zany. Dia afaka hiteny ianao hoe za tsy eo ambany lalàna fa teteny aminao a fa ny lalàna sy ny didy dia ao amin'Andriamanitra. Dia raha hivoaka an'ireo ianao dia tsotra fotsiny tsy eo amin'Andriamanitra. Amen. Ny antsika Davida ny ohatra akaiky. Nanana izy azy. Nanana izy azy. Fa nakamamy sy nitandrina ny didin'Andriamanitra i Davida. Ary Davida ny zavatra niainany daholo ny azy ny tantarainy. Ndao ke vakitsika io salamo fa misy an'io vakina babisy izay fa tombotsika ny 520 ka hatramin'ny faharoa amby 70. Zao ny teny Davida: Jehovah, efa nasianao soa ny mpanomponao araka ny teninao. Ampianaro fahafantarana tsara sy fahalalana fa hamatoky ny didinao aho. Halleloia. Ny Davida tena atokisany io. Halleloia, atokisany. Dia zao ny teny Davida: ampianaro anahy. Misy anabavy zay tsaroko mihitsiny. Efa mba nanomboka vavabava kely ela zay dia misy anabavy zay mba niditra ny vavaka ihany koa. Resiny zany anabavy zany zay. Zao ny anabavy zany dia zao ny azy. Misy fotoana isika rehefa ilay hampianatra hoe zoko nge reto ka tsy azo atao no ara-baiboly dia somary mihafahafa. Sao dia ianareo tohana, sao dia ianareo ohatra izany. Fa ny anabavy zay nahafinaritra be no niaraka mivavaka taminy, fisy tsy izany. Azo to dia anontany mihitsy: inona koa no tsy azo atao? Ilay ohatra izao nge anabavy zay, ay, ary inona koa? Ampianaro anahy daholo izy fa za te hakamamy, te hakatsirony an'Andriamanitra. Halleloia. Ka Davida nampianariny daholo. Ampianaro fahafantarana tsara sy fahalalana hozy izy fa matoky ny didinao aho.
azo antoka sy azo atokisana ny didin'Andriamanitra. Alleloia. Fontsy tena azo atokisana io rehefa ambany ao anatin'ny didin'Andriamanitra ianao, anatin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra ianao, dia azonao antoka fa eo ambany fiahian'Andriamanitra. Eo ambany fiahian'Andriamanitra. Alleloia. Miteny foana Paoly hoe zay voageja manodidina. Didin'Andriamanitra io mangeja amin'ny Paoly hoe didin'Andriamanitra. Voageja manodidina. Ohatry ny voagejitsika kristiany satria zao asa manao an'izao dia ny olona manao an'iny nefa ianao tsy manao an'iny. Asa mijery an'izao ny olona mijery an'iny fa ianao tsy mijery an'iny. Asa mihaino an'izao ny olona mihaino an'iny, ianao tsy mihaino an'izao. Asa mihinana an'izao ny olona mihinana an'iny, mitsamitsamy mihitsy fa ianao tsy mihinana an'iny. Aza mandeha amin'izao lalana zao ny olona mandeha amin'iny ary faly mandeha amin'iny fa ianao tsy mahazo mandeha amin'iny. Inona zavatra mitranga? Herinareo tsara. Inona mahatonga an'izany? Inona no zay mahatonga ilay voageja manodidina. Voageja. Nefa hozy Paoly hoe fa tsy tery. Ny olona tian'Andriamanitra ohatran'ny Davida tsy mieritreritra mihitsy hoe tery izy ao anatin'ny didin'Andriamanitra. Mifanohatra amin'izany, ampianarina raha mbola tsy ampianarina fahafantarana tsara sy fahalalana. Marina teny mampiony io hitanao izany olona teneniko anareo izany. Izany olona izany tena nahampitaitaina ny mitondram-bavaka an'izany. Tamin'izany izay mbola tanjan'olona fanahy. Fa izany olona izany rehefa mietsika ny aretiny dia manao mijanona ny fony dia ohatry ny maty izy mandritra ny 3 minitra ohatra. Maty to dia maty tsy mitebo intsony fa dia ohatry ny maty ireny. Manao délivrance anazy sy mitondram-bavaka tamin'izany. Fa tena misy fotoana izy efa ohatry ny hoe maty tsy mitebo intsony io zay vao mitsara, zay vao verina ny ainy. Fa sitrana izany olona izany ary miteny foana izany olona izany, inona koa? Halleloia. Inona mbola tsy azo atao? Ary ilay tenin'Andriamanitra tenen'i Davida eto mampieritreritra ilay hoe fony 7:80 fony tsy mbola azo pahoriana dia nania si fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao aho. Maninona? Fony tsy mbola azo pahoriana dia nania si fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao aho. Io ny fiainantsika io. Rehefa mbola tsy azo pahoriana dia mania si. Rehefa mety ny atao tsisy ninina dia mania si. Aika ilay fahoriana tonga satria teny Davida fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao satria naninona? Efa nisy zavatra nahazo an'i Davida tao. Efa nisy zavatra nahazo ny mpanompon'Andriamanitra ary tsika ohatr'izany taony. Za zao mahita efa miaina ny kidaladala eo Facebook. Miaina indray zao ny kidaladala eo Facebook antsika malagasy satria maninona? Verina indray ny aretina. Rehefa miverina ny aretina tonga ny loza dia mahatsiaro mivavaka daholo ny olona. Za zao amin'izao teneniko anao. Ary tsika ity misy mahita foana ka isan'andro. Za tika isan'andro misy mahita foana ny amiako 3000 mahery ny amiako. Fa mahavariana fa nareo ihany no hitako matetika eto. Fa tsy maninona koa izany satria zao raha tsy mijery an'androany iny mety hijery an'ara-pitso. Raha tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra izay entiko androany mety hihaino an'ara-pitso. Dia izao. Misy aretina mamely be any Madagasikara. Mamely zao ilay aretina any Madagasikara. Fa nefa misy amiako niresaka tamiko tamin'ny 2017 ohatra. Verina manao tahiny tomporado. Dia efa fantapantatra ihany ilay izy. Inona ny vaovao anareo? Manao anareo any? Ka izay indrindra marary izay. Eto am-bavaka. Eto am-bavaka. Azo antoka fa raha jerenao ny compte-ny olona ao anaty olana amin'izao fotoana izao, ao anaty aretina amin'izao fotoana izao, ao anaty fahoriana sy ao anaty zavatra ohatr'izany, tsy misy kidaladala intsony ao. Tsisy mania si izany intsony ao amin'ny Facebook ao izao. Izay mbola tsy tratran'ny olana ihany no mbola mania si. Tsy samy teniteny foana. Jerenao tsisy zao compte Facebook ny malagasy tsy dia misy hoe kidalana misy ihany fa tsy dia
tsy de ohatry ny somary milamindamy izy zao. Misy fivavahana izy matetika zao. Verset zao mibetsaka eo zao ndreo am'izao fotoana zao. Ry Jesosy mba tatano sy ny sisa. Satria maninona? Na Davida zaketratra zany e. Davida tamin'ny mbola tsy azo pahoriana na niasia. Mety ny atao mitsangana tsara ny fanjakana, tsisy ninona sondanina miady za eto andavarangana, izy vehivavy mandro ry ohatran'ny mahafinaritra izany sy ny sisa sy ny sisa. Araka ny tenin'ny anabavy Noely fanto efa trotraky ny adi-tsaina vao natsiaranao ry tompo. Zany daholo tsika ary tsy famezatsiny zany e. Tsy famezatsiny zany. Davida zatratra an'izany maika fitsika. Fay ho sisa zay anabavy itody. Tsy hoe mialy olona mahazo olona antsika fa le teniny anao hoe fay ohatran'ny mampime kely. Mandeha daholo e. Verset tsy verset eo Zay Jesosy matoky anao zay mianakavy. De rehefa milamindamina zao io de jerenao zay de feno zavatra karazany hafa ndray eo. Za zay njehanao fa ny vaton'ny torahanao any nambarako trano e. Aza manenjika hafa mato manenjika ny arinako. Zavatra ohatr'izany. Be dia be. Fa zao tsisy an'ireny, tsy de misy an'ireny. Zavatra Jesosy raha miaraka aminao sy ny na mandeha mamaky ny lohasaloko mpampatesana azy de tsy atahotra ny loza fa ianao no ambo. Tsorakazonao mahafatahotra azy sy ny sisa sy ny sisa. Zay le izy. Rehefa tsy azo pahoriana ny olona de maniasy, fa rehefa ao anaty olana ny olona manomboka mitady an'Andriamanitra. Ary fantatry olona hafa tsy azo atao le zavatra maro betsaka ny zavatra fantatry olona tsy azo atao Fa maninona aby ny olona ohatra hoe marary na anaty olana, fa maninona ary tsy avoaka ihany le whisky, hitanao le whisky iny. Hoe la mandeha de sarina whisky. Fa maninona ireny mipirina zao? La croix kely indray ny apotrana ohatr'izany. Fa maninona? Tsy fantatry ny olona fa tsisy mihitsy zao hoe mampotra whisky de marary ary reto fa ty whisky ty zany eto fa mba eto am-bavaka. Tsy manao an'izany ny olona. Fantatra fa tsy mety am-bavaka iny. Fa rehefa mety ny atao de apotra daholo ny whisky, tsakitsaky sy ny sisa sy ny sisa. De apotrany hoe mba mifoboaka kely. Vendredi magnifique zay roa kely. Alaiko milamindamina ity. Vita zavatra tenen'ny olona. Iza namako de aseho le sarina whisky sy ny sisa. Lasy ty ratsoavinareo Zao efa tsy reny intsony zao. Jesosy ary aza rinja menakavy. Zay kely izy. Eto tsy hoe mandatsy Sanatria. Tsy mandatsy Sanatria fa miteny kosa hoe Davida tamin'izy mbola tsy azo pahoriana de naniasy. Fa natonga ny Davida tsy naniasy intsony de nisy fahoriana. Ankehitriny mitandrina ny tena. Nanina hoe fitsaka am'izay Davida. Fitsaka. Ndao ry Davida hivoaka. Jehovah mampiandry ary zay tena tsy anan-java-mahory any tanina reo randeha. Zay le izy. Tena tonga le izy. Ozy Davida hoe ankehitriny fa mipetraka zao, tandrina ny didinao aho zao. Fa nisy zavatra nahazo atao. Atsika tsy maintsy mba mijery, hitantsika donika hoe 3000 ho any amiako. Tsenareo ve zany 3000 ny amiako de hitakitako mandalo eo masoko eo daholo ny zavatra ataon'ny amiako. Izy tenena mampionony mihitsy de mba hita eo daholo ihany. Aiza ianao ry anina de
ohatr'izay le izy fa zao indry ankehitriny mitandrina ny tenao ho an'ny olona tsotra Davida indrisy ny filazana zany tiako be ny fiainako izy iainako ny fiainako hozy izy anabavy sandririka iainako ny fiainako zay le izy va ho an'ny olona tsotra ny Davida indrisy ny ndry indrisy efa ndry indrisy retintsika mitandrina didin'Andriamanitra zao sisy ao nareo zao sisy ary se efa mibavaka andao ananina tsy andeha fa sao dia mba mananona io indray fa ny anazy dia tsotra ankehitriny efa mitandrina ny teninao ary tiako zany alleloia mpanenjika toujours amin'ny fala rehetrarehetra izy tsy ry amboara-miaina sinao hoy Davida amin'ny 5:20 tsara ianao sady mpanao ny tsara ampianaro any didinao halleloia tena hoe raha Davida atao mihitsy na miteny Andriamanitra misy écolage tonga dia nahaka écolage nandeha écolage Davida ninona hianatra didin'Andriamanitra fotsiny tsy le hoe hianatra fitahiana mahavariana ana mihitsy amin'izao fotoana izao mahavariana nge havana malala amin'izao zao efa ianarana misy hoe mianatra ianao mianatra hotahiana dia mandeha écolage tena misy mihitsy zany ao Madagasikara manaraka lesona misy module arahana dia inona ny ataonao mba ahafahanao manao fahagagana dia mandeha écolage ianao na ahafahanao tahian'Andriamanitra dia mandeha écolage ianao izy anampianatra antsika an'izany le pastera mampifanotra zany be ravana tena samy teny fa afaka mampianatra ny olona izy mba ho fa tsy Andriamanitra ve manome an'izany raha ianao moa ny asen'Andriamanitra manao mandeha écolage tsy mitombona nge zany tsy mitombony zany hoe sekoly fangalana ositra izy hoe sekoly fianarana resaka fitahiana dia mivoaka avao anao tahiana be fa ka tsy Andriamanitra manapa-kevitra zany no tahiana no na tsy ho tahiana ry havana malala tsy mety ny Davida ampianaro ny didinao ny Davida zany tena hoe niangaviny mihitsy Andriamanitra ampianaro inona ny mbola tsy haiko Andriamanitra ampianaro anahy satria mitondra fahasoavana amin'ny fiainako ary zany ho any teneniko anareo foana nomboka tamin'ny oviana tena zany efa ela be any tena ity zavatra ity raha vao ohatra ny fiangonana anankiray na mpanompon'Andriamanitra anankiray ary na dia eto amintsika aza dia mitombony zany ka miteny ianao hoe zao seminaire ny fitahiana amin'ny andrindra ny telo herinandro dia anao seminaire ny fitahiana fa olona zany seminaire ny fahavokarana dia olona zany seminaire ny arabola dia olona zany tonga zany fa manao vaingana hoe seminaire ny didin'Andriamanitra eto manamboara eto amin'ny fandarina andramoka izao seminaire ny didin'Andriamanitra nareo ihany ny tonga eo nefa tsy hain'ny olona mihitsy ny secret ianarana didin'Andriamanitra dia tandremana didin'Andriamanitra tsy mila manaraka seminaire ny fitahiana zany ianao fa tonga dia tonga aminao zany i Davida tsy nampianarana seminaire ny fitahiana fa ny Davida nanaraka seminaire ny fitandremana didin'Andriamanitra halleloia mpanan-karena Davida fa mpanan-karena mitandrina didin'Andriamanitra ary mpanan-karena totaly fa miala eto tonga dia any an-danitra halleloia eto tsy aiza volamena fa any an-danitra lalana volamena amen fa zay tsy takatry ny olona ozy aloha ny amin'ny seminaire ny fitahiana fa ny ato amin'ny raharahado ohatra ny tsy avela atao daholo rehetrarehetra eny tsy avela atao daholo rehetrarehetra fa tsy rado ny teny hoe aza atao fa raha tokoa mba miezaka tsy manao araka ny tenin'Andriamanitra fa Davida ary teto ry havana mpanjaka inona moa zay itsika mihoatra amin'ny Davida mpanjaka ry havana dia tsika ve ny hoe nina moa tsy izy hoe tsy raha ny didin'Andriamanitra tsisy raha rentsika an'izany
azafady no aza rarahina raha tsy rarahinao fa ny antsika andao rarahintsika halleloia hoy tetin'andriamanitra hoe ino tsara namoron-dainga amelezana amin'ny préare amin'ny foky rehetra ny hitandremako ny didinao ninona ny zavatra nalovany davida halleloia araka ny teny anabavy suzay teo ny vahaolany davida ny azy de tsotra na nanenjika ny olona na namoron-dainga amelezany azy ny préare na nanenjika azy saoly na nanenjika azy ny iza ny anazy ny vahaolona teo aminy vahaolona teo aminy de tsotra ny fakatoavana ny didin'andriamanitra halleloia fakatoavana ny didin'andriamanitra anefa fitopolo matavy tahaka ny menaka ny fony fa izaho kosa de ny lalànao ny raviravoko ny davida tsy ze fiainan'ny olona eny ze fréarean'ny olona ze fiainan'ny olona oeraoera rehetrarehetra eny tsy problème davida fa ny davida ny zavatra teny raviravony de ny lalàn'andriamanitra halleloia andiny faraika amin'ny fitopolo soana paorina mba hianarako ny teninao io le ty andiny fafito ambinipolo teo fony tsy azo paorina de nania sy valiny davida am'izay izy ary amin'ny faraika amin'ny fitopolo ny vakina babsy zany hoe so ihany a na paorina mba hianarako ditao zany ny davida zany a nahafinaritra anazy ao anaty le fahorina nge io tsy mahafinaritra tsisy mihitsy zany hoe anaty fahorina ianao a de fabe oe ty zany anaty fahorina io alleloia anaty fahorina mahafinaritra anaty fahorina tsy zany io fa rehefa vita le fahorina de fa maninona efa ny ainan'le vokatry le fahorina zay nalovana araky le teny ao amin'ny obolana vakina baby sy zay la teo obolana toko faharoapolo andiny fatelopolo aonazy izy ny fampangiry firina de mahafaka ny faharatsiana ary kapoka mahadio ny hery fitsefitra ao amin'ny kibo zany hoe le fampangiry firina zany naninona na afaka faharatsiana rehefa diovina isika raha ohatra hoany ny ankizy maloto avy tena tokotany milalao fotaka milalao vovoka de tsy mitovy ny fanadiovana an'iny zaho zay rehefa misy tona mba mikarakara fiarakodia mambomboatra manadio miondrika eo ambany ao de ny tanako tena feno menaka tsy mitovy mihitsy ny fanasako ny tanako raha feno fotaka sy ny tanako feno menaka maintimainty ny tomobile mety ampiasaina daholo na diluant asina savony imbetb ary raha olona miositra fotaka sasana amin'ny savony de vita fa raha miositra menaka maintimainty reny de sady mandeha ny savony mandeha ny kirofotra hainao kirofotra zany le fikosehana le gant iny kosehana ary misy fotoana marary ny mikosika an'io kosehana ianao mare marary ianao fa tsy mbola nisy mihitsy ngambany a reny namoniny zanany teo am-pikosehana iny mahafaty ny fanadiovana iny mbola tsy nisy borosy ngamba ny kosehana olona ka trobaka de maty le olona fa iny le marary iny a fanadiovana le fampangiry firina io a mahafaka fanatsiana fa tsy fangiry firina entina aminona ao izy ny tena andriamanitra ny amin'ny romanina dok atsika maky ahy azy va de hebreo amin'ny hebreo izy tena andriamanitra zao hebreo toko faharoambe folo hebreo a toko faharoambe folo a de ny andiny fafito ka hatramin'ny raika amby folo ke vakiko aminao hoy tena andriamanitra hebreo a faharoambe andiny fafito hatramin'ny faraika amby folo fa maizana ny antony heretanareo andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka fahaiza moa zay zanaka tsy fahaizandrainy fa raha tsy fahaizana tahaka ny itondrana azy rehetra ianareo de zazasary fa tsy zanaka zazasary zany tsy zanaka ao fa ao an-tranonao fotsiny ianareo a zao no teniko anareo zao no nampahirezako ny rahalahiko zay ndray andro rahalahy mpianam-bavaka mandalo ady izy de za miteny aminy misy zavatra mahazo azy ny zavatra nataony de misy zavatra tsy mety ny ataony tian'andriamanitra ianao tsy takany mihitsy hoe tian'andriamanitra ahoana ianao rehefa misy zavatra tsy mety ataonao tsy mety anatrehan'andriamanitra ka misy zavatra mahazo anao de misaoran'andriamanitra fa mijery anao andriamanitra ary tianao andriamanitra ary manitsy anao andriamanitra fa raha misy zavatra fahotana ataonao nefa ny tsisy ninona mitanga eo amin'ny fiainanao fa mandeha joli foana ny fiainanao mandeha mivavaka ianao a joli
manoto ianao a joli de zao no teniko aminao mieritrereto sao zazasara ianao fa raha voanao le misy zavatra kely ataonao na nandainga aza toetry misy zavatra mitranga na toetry hitany hoe misy zavatra tsy mety de hitany hoe misy fampatsivan'Andriamanitra de aza miteny hoe tsy tian'Andriamanitra e misy tian'Andriamanitra indrindra zanany ao am'zay ino de zaza tsy fahaizana sy anarana tokoa re amin'azy zazasary zany itsinga tsy zazasary de vony miezaka amin'ny temy fa zazasary tsika tsy taranak'Israely a tsisy idirantsika zany a mididy folo zany tsy natao atsika alôha zay zazasary itenany zany fa zay zanak'Andriamanitra amin'ny am'Jesosy za io zanak'Andriamanitra ary za rehefa manao tsy mety de ahitsin'Andriamanitra ary hoy ten'Andriamanitra fa maizana ny antony aretanareo Andriamanitra mitondra anao tahaka ny zanaka faiza moa zay zanaka tsy faizindrainy fa raha tsy fahaizana tahaka ny nitondra anazy rehetra anao de zazasary fa tsy zanaka ary koa isika de nanana ny ray ny nofontsika ho mpanafay atsika ka efa nanaja azy tsy mainka avany arekitsika ny ray ny fanahy ka ho velona tsika fa rendrana nanao tam'izay hafay atsika tamin'ny andro fisy araka zay sitrapony fa izy kosa de ny ahasoa mba hifandraisantsika amin'ny fahamasinany tany amin'ny tanàny taloha tam'izany mbola sy nanambady tena famaly amiko io lehilahy io namako io izy efa niteraka fa izy ry havana ny zanany ny fomba fikapohan'ny zanany tena mihoatra tena kapohany mafy be loatra nefa zazakely tena mafy ohatrohatra n'le nandeha tamin'ny Facebook indray mandeha ry de tsy tatiko mijery ry de tena mifamaly tsy tena tsy tatiko mihitsy mahita nanaovana le zaza de zao no teneny ny zanako io fa tsy zanako rado fa velesiny le zaza fa raha tsy tatiko de lasa na mandeha na apprécieko ny olona hiteny anazy ny havany de rehefa mba minamana zay rolahy de miresaka eo miara misotrosotro eo de azavainy am'zay zaho izy izy rado natonga raha ohatr'zao ny famaizan'ny dadany andreo ry havana tam'zany dadany miaramila fa rehefa ohatra tsy mahavita devoir zany de avoaka ny tokotany any no matory paren'ny andro na angalana ohatra izy angalana gravillon reny a le vatokely reny de atao eo ambon'le carreau de eo no mandoalika sady mianatra lesona eo ambony marary de kapohana atorony daholo ohatran'ireny le manao encaissement any amin'ny mpitandro filaminana reny angamba kapohana ny faladia tena mihoatra de etretinao a za aloha soiano misaotra n'Andriamanitra za tsy ohatr' zany mitondra ny ray aman-dreny koa nisy fotoana voakapoka any fa tsy zavatra ohatr' zany kosa fa zao ny raintsika ara-nofo aza mikapoka atsika ohatr' zany ary misy fotoana raha mandinika anao misy fotoana nge ry havana misy fotoana zavatra tsy maharesy lahatra ary tsy de misy fahasoavana tokony manao akory misy fotoana ny ray aman-dreninao misy fotoana ary mamy ny dadanao ohatra de mikapoka anao amin'ny zavatra zay tsy fantatro akory hoe inona ny anton'izao zavatra seny atao zao fa ataony satria zanany ianao de ekenao satria rainao izy ianao hoe rehefa mieritreritra de resy lahatra vena hoe ny kapohan'ny ray aman-dreninao anao hatram'izay de tena misy iainanao zao daholo tokoa ny vokany hoe tena marina daholo zato isan-jato tsy maintsy misy ihany ny zavatra fahatosoana ho an'ny ray aman-dreny tao aloha tao fa nikehtsika zany satria manindry raintsika izy ko mainka ozy izy a reny de nanao zay hafay atsika tamin'ny andro fitsaraka ny sitrapony fa izy kosa de ny ahasoa mba hiandraisantsika ny fahamasinany Andriamanitra zany raha manitsy anao Andriamanitra zany ravana raha manitsy anao a de ny ahasoa anao ary misy fotoana mafy ny fanitsian'Andriamanitra io a misy fotoana io mafy a ary Andriamanitra rehefa manitsy de tena manitsy mandra-pahitsinao ihany koa fa tsy hoe androany fotsiny de rapitsanao hibiloka ain'Andriamanitra ny midresse atsika raha azo lazaina ny teny ohatr' zany hoe midresse Andriamanitra fa Andriamanitra tena manitsy atsika ko ndraintsika ary eketsika maika va fa ny Andriamanitsika izay efa maizana rehetra ozy izy a de tsy mba atao mafaly amin'ny andro anaovana fa mampahory tsy nisy mihitsy zany hoe Andriamanitra manitsy anao ka mahafaly anao amin'ny saotra anao Andriamanitra fa tena hitsinao kay marary zany kapoka fa misaotra anao fa tiako ve le kapoka tsy le kapoka ny tiatsika tsy le fanitsiana ny tiatsika fa rehefa mbola amin'ny andro anaovana azy de mampahory iny fa rehefa afaka zany no tena Andriamanitra de vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana am'izay nanaovana azy izy zany hoe zao zany ianao le ahitsin'Andriamanitra iny marary aloha eo fa ny vokatry iny lefa aoriana am'izay ho Davida soa napahoriana hitandremako ny didinao halleloia ary avana donany teteny amintsika rehetra teteny aminao za ho an'ny Davida
ny fampahoriana izay nataon'Andriamanitra vokatry ny zay aloha taddio Andriamanitra tsy hoe mampahoriry fotsiny amin'izao aza afangaronao amin'ny devoly Andriamanitra ny devoly de mampahory tsy ahotsahana fa Andriamanitra rehefa mampahory de misy zavatra tsy nety nataonao ary misy zavatra tiany atongavana ka Andriamanitra rehefa mampahory de le fampahoriana entin'io mitondra fahasoavana, mitondra fahadiovana, mitondra fahamasinana, mitondra fahamarinana mba hiadananao amin'ny anao ilay nanaovana azy. Koa de mahereza tahin'Andriamanitra de samy miteny tahaka ny teny Davida hoe soa nampahoriana mba niaraka hodidinao araka teny Bavozelaina fa tsy tetoka izy raha tsy nisy olana. Ianao io misy olana androany aza miteny hoe za totombitana misy olana fa io olana io zavatra mitrango amin'ny fiainanao io mety nisy fahotana nataonao de renao mihitsy hoe mandraingiraingy zany zavatra mahazo anao zany ary mahatonga anao hitady an'Andriamanitra tsy ho vonona ny antonao amin'io tsy hamononanao io fa niana soavana ny fiainanao andraisan'Andriamanitra tanana ny fiainanao ka mba hiteny hoe soa nampahoriana de anaraka ny didinao ka mba hinara ny didin'Andriamanitra raisona lesona de fantary fa tianao Andriamanitra ny lalan'ny vavanao ny mahatsara mihoatra noho ny volamena sy ny volafotsy tsy omby arivo izany lalàna n'Andriamanitra ny didin'Andriamanitra rehefa malala de mahavarina fa oharina Davida mihoatra noho ny volamena sy ny volafotsy tsy omby arivo zany mahatonga antsika eto mitandrina didin'Andriamanitra ary zany no tena anareo ianareo rehetra be tambavaka mirakapitso ka eto tambavaka ianareo ka mbo vina amin'ny fotoanareo ihany de za tety aminareo fa mety ho diso fanantenana nareo izay rehetra hitanareo reo tsy miala reo de olona mitandrina didin'Andriamanitra daholo tsy nitandrina taloha mitendra marina fa arak'izay tsy nitandrina hatramin'ny kely indrindra tsy nitandremana fa ankehitriny hatramin'ny kely indrindra tiana ho tandremana satria ny fitandremana ny didin'Andriamanitra de mahatonga an'Andriamanitra hiaro mahatonga an'Andriamanitra homba antsika halleloia midiranao ambany elany ny ao ambany elan'Andriamanitra na ny atoko politika aza angery avany hiditra amin'ny atoko politika ianao de mila manana firehana mitovy aminy ianao de mila manana loko mitovy aminy ianao lokona t-shirt na lokona satroka na ohatr'izany de ny hira faneva iarahanao aminy sisy ka ianao re hiditra ao amin'Andriamanitra de ny amin'Andriamanitra no ataonao evitr'Andriamanitra ny andalanao lalànan'Andriamanitra ny idiranao ny didin'Andriamanitra ny tandremanao koa mahereza anao ho tahin'Andriamanitra ivavaka tsika rehefa avy eo fa azadino ny fotoanantsika amin'ny larobia amin'ny 5 heures tsika manomboka de hitory teny de avy eo tsika ivavaka be mihitsy ho antsika rehetrarehetra sy ny fianakaviana mbola sahako miteny anty zavatra ty za manana fanafody tena tsara be mihitsy ho anareo nareo efa marary reo de manana fanafody fanafana ihany koa tsara noho le fanafody ifandrombanany a Madagasikara tsara lavitra ary izy io de sady fiarovana no fitsimbinana no fanasitranana sady curatif izy io ny préventif de zao rehefa namalala ny didin'Andriamanitra de izy io hoanina maraina atoandro hariva de hoanina mpifaliana de iainana mihitsy didin'Andriamanitra hosorana kely de hosorana kely eo amin'ny fo halleloia de hosorana eo amin'ny vava de hoanina de atelina mihitsy de miainao anaty didin'Andriamanitra maraina atoandro hariva tsy eraky ny sotro kely fa eraky ny baiboly hoaninao maraina atoandro hariva reo ampiarahanao amin'ny fifaliana sy ny fatokiana sy ny finoana sy ny fanantenana halleloia fa tsy manina zany ianao ity eto mijoro eto anatrehanareo ny atonga anaty tsy ho lavin'io aretin'io ny atonga ny vady aman-janako tsy lavin'io aretin'io ianareo rehetrarehetra mpanaraka an'izao fandarana zao tsy lavin'io aretin'io tsy hoe tsaramasika ianareo tsy hoe natananareo tsisy an'io mihitsy fa satria nareo mitandrina didin'Andriamanitra ny didin'Andriamanitra zay tandremantsika no miaro atsika ary fiarovana ianao mitandrina didin'Andriamanitra tonga an'Andriamanitra n'inona andray an-tanana tanteraka ny mombanao ianao raha ianao ve manana fahefana anasitrana sy iaro amin'ny aretana de misy zanakao eo avelanao ve
ho lavin'io aretin'io a ho avelanao ve ho tratran'io aretin'io a ho avelanao ve a ho resin'io aretin'io tsy a raha nanako ny fahefana raha mbola misy vitany tanako de ataoko anyzanako le an'lay mpanoratra tiako be zay raha mbola misy zavatra vitany tanako de ataoko any zanako de Andriamanitra mihoatra noho izany e tandremo ange didin'Andriamanitra manomboka androany fa tsy lavo noho izany ianao ary nizaniza mianao zao fandarana zao efa anatin'ny aretina andao tsy tanina didin'Andriamanitra tsika zay didin'Andriamanitra etrao baiboly andao tandrematsika fa tsy lavo noho izany nareo ary sitrana anareo sitrana za manome toky am'zany fanafody mahomby no meko anareo anany amin'ny rahan'izao toriteny zao de mahireza rendez-vous atsika larobia zavatao tonga larobia zany hoe tsy maninona zany na marary ianao tsy maninona zany ianao ataovy atsy za Andriamanitra hitandrina ny didinao fa sitrana ianao sitrana mitady olo loatra zany Andriamanitra zao ary nitanjo Jesosy raha efa ho avy izy de ny fampisinao ny amin'ny raha lanitra am'izao tsika miteny zao aloha mahitanao eo tsy zay ananganao maty tandremo ny didin'Andriamanitra tsy maty zany nareo tsy maty ny aretin'io zany nareo tokony omeko anareo vinaritra tan'Andriamanitra rery any do rehefa tsika kosa nefa do ampintsika ny raha misy marary eto a metraka kamboty izy a misy olona nge zao reo manana marary a izy rery ny ao rano misy minoteko hoe fa zao raha mihitsy ny anao aviarisera iny mpanoratra na tiako mantsy izy iny afatsy mpampiano mpamaky tononkalo mpamaky asa soratra de tena tiako loatra iny mpanoratra iny a misy fotoana miresaka aminy taloha mahafinaritra be izy iny mpifandoto maro izy mivady mahafinaritra kely mihitsy izy mivady mpakeny aminay eny taloha otahin'Andriamanitra tsika rehetrrehetra ndao ary a ampionony a ampionona atsika ny Andriamanitra tsy amela tsika rery izy am'izao ady jalovantsika zao ry malagasy a fa zao tandremo ny didiny meno finaritra finaritra an'Andriamanitra rery any amen amen Jesosy amen Jesosy aza atao kambody zay Jesosy a tanina foana amen Jesosy a lavitra ny ale amen
amen jesosy soatranao zay jesosy tsara fantatritsika moa fa zokony mampionina lamatoa iny lehilahy zay nitendry gitara iny ary fady aman-janany ireo niara-nihira tamin'ny teo amin'ny gropy ikatro iara-maino anay nareo menakavy kely dia mirary soa anareo rehetrarehetra arovan'Andriamanitra ane ianareo sy ny tokantranonareo eo afaka tsika amin'izao fotoana izao misaotra anao jesosy ny amin'ity fotoana androany ity misaotra satria teto ianao halleloia ary fantatro fa tena hampionina anay ianao ary tsy hamelana iry ianao ary ianao ane Jehovahandriamanitra hampionina ny malagasy ianao anatin'izao ady izay lalovana eto mbavaka sady jesosy ny fotoana izay ahafahanay mifampitondra-bavaka eto amin'ny alarobia avy izao fotoana atokanay manokana mihitsy Andriamanitra dia fantatro fa sitrakao zany ary fantatro fa ianao dia tsy hamelirery anay fa hiaraka aminay eto amin'ny fotoana io Jehovahandriamanitra ary tahio reto mpanomponao reto raha izany Andriamanitra no teny izay tonga taminay androany izay mahakamamy ny didinao zay izao fandaro zao dia naorina natao akamamina ny didinao Jehovahandriamanitra na ny didy vaovao zay nomenao Jesosy tsy misy ataonay latsaka ireny ary zany no matoy izao anay zany mahatonga anay manana toky mamelona fanantenana sy fahatokinanao aty anatinay aty dia ny didinao Jehovahandriamanitra ary misaotra anao zay fa soa fanapahoriana tokoa zay raha tsy zany zay tsy tonga tamin'izao toerana zao hitandrina sy ity ny didinao Jehovahandriamanitra koa dia misaotra anao ary makasitraka anao ny angatahako aminao Jehovahandriamanitra dia hotahinao reto mpanomponao hotahinao Jehovahandriamanitra ireto mpanomponao izay tonga miaraka aminay eto Jehovahandriamanitra mety mbola betsaka amin'izy ireo tokoa Jehovahandriamanitra no tsy mbola mahalala an'izany atao hoe didinao zany na mahalala ihany Jehovahandriamanitra fa iverin'izy ireo fa haingo-trano ny baiboly Jehovahandriamanitra efa fantatro fa amin'ity androany ity ianao Jehovahandriamanitra dia tsy mba hisaina ny zavatra izay hodinao tsy hita ny androny tsy fahalalana Jehovahandriamanitra izay mangataka aminao amin'ity androany ity Jehovahandriamanitra hoe tario lalina tario amin'ilay kofé Andriamanitra tario amin'ilay kofé mahazaka ny fitiavanao Jehovahandriamanitra reto mpanomponao reto androany mbola misy amin'ireo Jesosy tsy mety mitandrina ny didinao fa fanamasinao zay tsy mahay mandresy lahatra fa ianao mahay mandresy lahatra ary ingany Jehovahandriamanitra ho hitan'ireo olona ireo ny fiainanay dia izao fiainanay feno fahatokinanao tsy matahotra na inona satria mahatoky fotsiny zay fa zay mitandrina ny didinao dia adidinao zay Jehovahandriamanitra zanakao zay dia raha tsy resy lahatra amin'ny teniny olona dia mahatoky Jehovahandriamanitra fa ataonao resy lahatra amin'ny asa dia aoka izany olona zany hijery ny fiainanay fa zay tsy matahotra zay tsy manam-panahina zay mahatoky anao Andriamanitra no ny amin'inona no ny amin'ny fitandremanay ny didinao fotsiny Jehovahandriamanitra sotra Jehovahandriamanitra anjaranao ny sisa anjaran'ny fanahinao masina ny manondraka mba hamoa fizato eny izany vokatra izany teny izay nafafy izany ny dia voisa satana dia afatrao amin'ranao tsy afaka hitsaingo kana dia litera ray tamin'izay nafafy teto androany ary tsy afaka nakana ny fon'ny olona sy tandrina sy ity ny didin'Andriamanitra misaotra Jehovahandriamanitra voninahitra dia ho anao ary zay tsy voalazako ianao mahalala ny mahasoa ny reto mpanompono reto ka anao mihoatra ho azy ireo ho voninahitra ny anaranao leniany misaotra Jesosy malalo halleloia amen ampandrositsika ny anabavitsika $100 ny rina avy any Koweïty amin'izao fotoana izao izy nivavaka ho an'ny firenena tany tompo anabavy $100 anao ny fitenenana tany tompo pastera dia tany tompo antsika rehetrarehetra izay mpanaraka ity fandaharana ity dia arivavaka antsika amin'izao fotoana izao rireny malala azy tsara indrindra dia misaotra anao izay satria mbola afaka milaza ny sitraponao ny mpanomponao mbola afaka nanao dera laza ho anao rery ihany Andriamanitra fantatra efa tsy mierina izy ireny an-tanjaka efa no miverina masina Andriamanitra misaotra anao izay Andriamanitra misaotra mahafatsitrika ny fofonera rehetra izay nomenao any rehetrarehetra Andriamanitra raha ny Andriamanitra miteny izay nilazainy mpanomponao fova tena hoe tsy misy diso anjara miteny izay nilazainy mpanomponao izay rehetrarehetra ny hainy teto Andriamanitra fa tena hoe hankatoza izay miteny ambaliteny tahaka ny Davida hoe
mamy mididin'Andriamanitra iny ngano izay rehetrarehetra tompo fa tena hoe hankatoy teninao zava-poana zay tompo raha tsy mankatoy izany ingany amin'ny fanahinao masina mikasika ny rehetrarehetra zay ny tompo mba tena hoe misy ny fanahinao masina mibitsika ampony rehetra tsirairay aby tompo mba tena hoe hitra mididinao hankatoy teninao Andriamanitra ary tsy hevitra raha misy olona favonika hitodika aminao satria ianao rery ihany tompo no afaka mamaky ny zavatra rehetra ianao rery ihany ny tompo ny teny farany Andriamanitra misaotra anao izay ny zavatra rehetra mankasitraka Jesosy eo anio Andriamanitra misaotra anao azy satria afaka hivavaka ao amin'ny firenenay Andriamanitra misaotra Andriamanitra raha hitonga hivavaka izany firenenay izany Andriamanitra tsy misy miafina aminao izay na dia ray azy isany tokantrano isany tany amin'izay zavatra mahazo firenenay amin'izao fotoana izao Andriamanitra Io Andriamanitra mangataka ny famelan'ny keliko avy aminao mety maro mididitra sy ny zavatra rehetra izay natao amin'izany firenena izany Andriamanitra mamindraha famin'izany Andriamanitra mamelany ko firenena Andriamanitra tsy misy miafina aminao izany amin'izao fotoana izany aretina maro mahazo ady fahasahiranana ady tsy fananana Andriamanitra malala hoe ianao rery ihany ny tomponay ianao rery ihany ny herinay ianao rery ihany azonao hanampika izany firenena izany Andriamanitra todio manokana izany firenena izany Andriamanitra mba tena hoe mivoaka mpandresy tompo mba tena tsy rogatra amin'izany aretina izany Andriamanitra ianao ny dokotera tapitrotra ianao ny tompony teny farany Andriamanitra mangataka aminao izay Andriamanitra mba tena hitodiana manokana izany Madagasikara ny zavatra zay manjoa amin'izany firenena izany Andriamanitra ianao ny angatahany tantana sy hiaro na ny lopitaly aminao izay tsy salama fa sahirana rehetra anao ny dokotera tapitrotra Andriamanitra angatahany tantana izany Madagasikara izany Andriamanitra ary ingany tompo mitondra mpivavahana sy ireo mangetaheta ny teninao Andriamanitra ianao ny mitady mba tena hijoro amin'ny fahamarinana indrindra hitandrina ny sitraponao Andriamanitra izany Madagasikara izay maro ny fiangonana tompo ingany hijoro ny fiangonana regny rehetrarehetra regny fahamarinanao mba tena hoe tianao tsinitsina ny didinao Andriamanitra satria raha mitandrina ny didinao Andriamanitra tsy misy zavatra hananjona izany Andriamanitra dia apetraka feno am-pelatananao izany firenena rehetra izany Andriamanitra firenena Madagasikara ingany fanahinao masina no hamangy ny rehetrarehetra hamangy tsirairay aby Jesosy eo mba tena manam-panantenana sy hitodika aminao izany firenena izany Andriamanitra anio izay Andriamanitra raha hikasy saraka izay eto tompo izay ny saraka ingany ny fanatrehanao ny fomba ny rehetrarehetra mba tena hoe toetra mifonay Andriamanitra mitsentsena ny didinao izay amin'ity paraparany amin'ity Andriamanitra fa tena ho tsisy tena zavatra hafa fa tena tena mididinao Andriamanitra petraka feno am-pelatananao izany vavaka izany tantanana rehetrarehetra inao Andriamanitra samy fony rehetrarehetra inao mba tena hieritreritra sy sitraponao izay Andriamanitra apetraka feno am-pelatananao izany vavaka izany misaotra Jesosy misaotra anao izay fanahy masina Alleluia amen Alléluia misaotra betsaka ny anavavitsika sondolatsika anatin'izany vavaka mahafinaritra be izany dia tapitrento ny fandarantsika misaotra na hatreny hatramin'ny farany ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra satria raha miditra amin'ny site web ny akiradio ianao www.ndramokaizaho.com dia isan'andro dia mare fandarana ianao ary zao toriteny zao dia enonao ao rapitso amin'ny folo maraina misy toriteny foana eto amintsika ao amin'ny radio atsika isaky ny adiny 3 amin'ny ray dia amin'ny 4 dia amin'ny 7 dia amin'ny folo maraina dia takizany koa ny ariva amin'ny ray amin'ny 4 dia amin'ny 7 amin'ny folo ralina dia afaka lala fanginanao n'aiza misy anao ny akiradio ka dia tahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra raha mbola tsy tonga amin'ny raha lanitra Jesosy dia rapitsika dia efa eo aneto indray amin'ny mpitoriteny hafa indray alleluia miaraka amiko dia misaotra anareo satria tsy tetonareo dia nangingina teto izay dia rapitsika miona raha mbola tsy tonga Jesosy iza mitahin'Andriamanitra velonaina somatsara tadidio fa fanafodingeza be ny raisinao teto androany tandreo mididin'Andriamanitra fa tsy tsisy atoranao an'io izany mbola sahako miteny fa namiditra trano feno anioerana anao tsy maninona izany no antikorinao efa hafa mihitsy raha an Jesosy no mikrino anatinao alleluia dia rapitso ary tsy mitahin'Andriamanitra mahiriza daholo amin'ny larobia fotoanantsika vavaka spesiala eto ny fianakaviana invité ny fianakaviana na reny efa marary be reny eto fa hivavaka ho any reny tsika samy mitahin'Andriamanitra alleluia amen